Fa miarabantsika tsiray avin-drehetra izao zoma maraina fa 20 ny volana desambra izao. Manana sy fahasoavan'ny tompo aminao ary miarabanao fomba manokana amin'ity maraina ity. Ho feno ampoky ny fahasoavan'i Jesosy anenao. Landelantsika eny amin'ny mofonenan'io dia vavakitsika. Ny Tomban'Andriamanitra misaotra anao izay fanomenao tombon'andro indray ankehitriny. Tianay raha iarahanay aminao ny fiatombohan'ny tontolo andronay. Hazavao ny sainay, toniny ny fonay, ary okainao irery an'ny hanenika azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe natao haneho ny vonahany. Amin'ny Isaia 1:2 manao hoe fanahy Jehovah tompony natoa amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soamafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ahy hasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fahanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Amen. Tsy mahafaly an'Andriamanitra mahita ny vahoakany toy ny vondron'olona misaona. Fibebahana no tiana ataon'izy ireo mba hifaliana ao amin'ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra, sady ho feno fideran'Andriamanitra sady ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. I Jesosy Tompo dia voahositra toy izany. Hoy ny Isaia manao azy, manao hoe tanolotra ho amin'ny malahelo ao Ziona, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahaleloavana, ary fitahiana fiderana ho solon'ny fanarerajeraka, mba hanaovana azy hoe hazon'ny fahamarinana, nambolen'i Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Engany mba ho izany tokoa ny tanjon'ny fiainantsika, ary ho heverintsika manokana na dia ny endrikintsika, ny tarehintsika ihany koa aza, ny tena ataontsika, eny fa na dia ny lantom-peo itenenantsika koa aza. Ny raharaham-barotra rehetra dia hataontsika amin'ny finoana sy amin'ny fahatokiana mba ho resy lahatra izao tontolo izao, fa misy tokoa ny vahoaka mahatoky amin'ilay Andriamanitra ny lanitra. Miantso ny olona rehetra Andriamanitra mba hanana firaisana aminy, ho raisiny izy ireo raha vonona hahafohy ny asa ratsiny. Amin'ny firaisana amin'ny toetra araka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy no ahafahany mandositra ny miasa mangina feno fahalalovan'ity tontolo ity. Tonga izao ny fotoana hanapahany tsirairay hevitra ny amin'izay hiandaniny. Hiasa amin'ny saina rehetra izay hanaiky hiasany ireo anjelin'ny Satana, kanefa eo koa ireo anjelin'ny lanitra izay miandry mba hampitantaratra, mamirapiratra ny voninahitran'Andriamanitra amin'izay rehetra vonona handray azy. Fahamarinana no ilaintsika, fahamarinana sarobidy ao amin'ny fahatsarany rehetra, izay ao aminao hitondra fahafahana, hitondra fifalena, ary hitondra fahamarinana. Amen. Ny Tomban'Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irina tokoa izany ho tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aoka ny fanahinao no hanapaka eo amin'ny fiainanay, hanapaka ny amin'ny fomba fitenay, fisainanay, fomba fanehoanay zavatra, hanjaka eo amin'ny fiainanay tokoa amin'ny fomba rehetra ianao, ka ho mpanomponao, ho mpanompon'ny fahamarinana tokoa izay. Anaran'i Jesosy, amen.